Rabantsika rehetra manaraka ity fandarana mavoka-tsefy karinay eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ity. Ato anatin'ny fandarana dia anao ny tatitra mahakasika ny nanengana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolena 13 4 izay natao taty Merimandroso indray ho amin'ity andro an'ity. Manasantsika rehetra ary anaraka izany hatramin'ny farany. Antoka ho fampiroboroboana ny famokarana maharitra sy lovain-jafy ary dingana anatrarana ny fanamby lehibe amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ny fanomezana tohana ny tantsaha ary miainga amin'ny filaniny eny fotony. Fomba iray ahafahana mampivelatra ny fahafahan'izy ireo manatsara sy mampitombo ny vokatra izay vokariny, ireo fampiofanana sy fampitaovana ary fanomezana torohay rehetra azy ireo. Mitohy araka izany ny hetsika fanohanana ny tantsaha-pamokatra mba ahatonga azy ho matianina. Fantatra ary fa manodidina ny 8 hatramin'ny 900 ny fiakaran'ny tany famokaram-bary tamin'ity taona 13 ity no niezaka natao tamin'ny fampivoarana sy fampiroboroboana ny famokarana. Hoy Ministra ny Fambolena sy ny Fiompiana Arifide Ramilson nandritry ny lanonana fanaingana amin'ny fomba ofisialy ny taopambolena 13 izay natao ny 20 Novambra tao amin'ny commune ambanivohitra Merimandroso, district Nambohidratrimo, faritra Analamanga. Etsika mitary ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana fiara-miasa tamin'ny tetikasa Purpa izay vatsiny ny bada vola. Paikady maro no nentina nanatrarana izany. Araka nambara teo dia mitofoana ezaka atao fitondram-pandrakana amin'ny fanitarana ny velaran-tany izay volena. Fantatsika koa moa fa ireo fotodrafitrasa samihafa dia mila ny fikotrakotrana sy fanamboarana ary dia zany ezaka zany koa atao fitondram-pandrakana. Misy mipaikady izay iarahana amin'ny ireo tantsaha any amin'ny fotony jerena izay hoe ahoana manomboka izao no ataontsika mba ampahateza an'ireo fotodrafitrasa satria betsaka ny vola laniana amin'ny fanamboarana na fanarenana azy ireny dia mba ampahateza azy sy ahafahany tantsaha mamokatra dia anisan'ny fatohana manokana izay fitadiavana ny fomba sy ny lalana mba ampahateza ny fotodrafitrasa. Izay ny voalohany fa ankoatran'izay dia maro ireo toerana izay mbola azo anaovana fampitomboana velaran-tany, zany hoe tanimbary vaovao, ireo atao hoe périmètre indiqué vaovao dia efa anatiny ihany koa izay mitohy ny paikady anatin'ny paikady petraka fitondram-pandrakana. Amin'izao dia efa mampiasa ny tety androm-pambolena ihany koa ny ministera izay ampirisiana ny tantsaha fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka. Izany dia ahafantarana ny fotoana hikarakarana ny tany, ny fanapatriahana ny zezika, ny fanetsana, ny fihavana, ny fanotorana sy ny fiotazana ary ny fahafantarana karazana masom-boly izay tokony ho ampiasaina. Zava-dehibe ihany koa ny fahaizantsika tantsaha mampiasa ny tety androm-pambolena satria fantatsika hitantsika ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao dia izany mba ahafantarantsika ny fotoana hikarakarana ny tany, amin'ny fotoana inona no anapariana ny zezika, amin'ny fotoana inona ny anetrana ny anatotosana ny fihavana, fa indrindra rehefa miovaova ny toetrandro mety akisaka kely ny fiandohany fanomboana n'izany fikarakarana ny tany sy ny famafazana sy mifanetrana izany mba na tsy ho tratran'ny rivo-doza na tsy ho tratran'ny haintany na tsy ho tratran'ny tsy fahampin-drano koa dia zava-dehibe ny ananantsika an'izay fahalalana ny avy amin'ny servisy ny fahalalana ny toetrandro, fiovaovan'ny toetrandro dia ampanarahantsika an'izay tety androm-pambolena mba hananantsika vokatra tsara ary vonona ny zaran'izany aminareo izahay avy ato amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana. Vokatry ny fikarohana niarahana tamin'ny Fofifasy Afrika Rice ihany koa dia nahitana masom-boly maharitra PR34 izay ahazoana voka-bahary foana mandritry ny efataona. Fa nasehontsika teo zao na amin'ny filanonana ity ireo voka-pikarohana. Voka-pikarohana sady mahakasika manokana ny masom-boly izay sady avo ny tahampamokarana aingam-piakatra ary misy manokana ilay vonam-pidirana miaraka amin'ny Afrika Rice satria
tsika moa dia membre new africa race io ary anaty fitantanana azy am'izao hatramin'ny volana mars efatra amby roapolo sy roa arivo dia natao zay mba jerentsika hoe inona ny karazana masom-boly izay hita hoe azona tombotsoa any amin'ny zany toeram-pikarohana zany dia efa tonga eto amintsika ny masom-boly fototra nylay atao hoe pérenial race io dia karazana vary zay mandritsy ny efatra taona misesy dia manohy mamokatra foana fa tsy mila mamerina manao ny famafazana ny ketra sy ny sisa itsony fa ny tena atao dia ny fampitomboana ny tahany zezika ary indrindra fihavana matetika fa dia mandritsy ny efa taona zany mandre mandeha ny voalohany iny no manao ny famafazana sy ny fanitsana ny tantsaha dia efa taona misesy izy ary amin'ny toerana samihafa dia misy mahafaka manao indroa anatin'ny taona zany hoe anatiny zany efa taona zany dia imbary mahavokatra ilay tantsaha nefa afaka daholo ireo ataontsika hoe charge sy fandaniana. Nandritry ny lanonana fanikafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolena 3 sy 4 arivo 4 sy 4 arivo ihany koa dia nisy ny fanehoana tamin'ny tantsaha ary fampirisihana azy ireo amin'ny fampiasana fitaovana mekanika moderna sy manaraka ny teknôlôjia. Hitataratra teo ny masinina fanetsana vary izay aingam-piasa ao anatin'ny fotoana fohy kanefa mamokatra betsaka. Nampirisika amin'ny tantsaha ihany koa ny minisitra ny mba hijerena sy hizarana ary hianarana ny fahombiazana azo tamin'ny aivao ara-pamokarana. Ny tanjona moa dia ny ampiakarana ny lanjan'ny famokarana ho maharitra ary indrindra ny hanatsarana ny fari-piainan'ny mpamokatra tsirairay. Izany rehetra izany dia hoarahana fampiofanana hatrany amin'ny famokarana manaraka teknika. Tsy maintsy hafainganina arak'izay tratra ny anatrarantsika izany fahavitantena ara-tsakafo zany ary miainga avy aty amin'ny filanareo tantsaha ty fotony afahantsika mijeren'izany hoe inona ny filana eo misehatry ny anampamokarana ny amin'ny masom-boly ny zezika tsara kalitao sy voafantona ary mazava ho azy tsy maintsy arahina fampiofanana fa iarahantsika manaiky fa mila fanovana sy avao zany tsika rehefa mamokatra amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana moderna sy manaraka ny teknôlôjia amin'izao toetrandro zao mba ahazoantsika vokatra tsara, vokatra betsaka ary vokatra ara-kalitao mahasalama ihany koa. Isika eto Madagasikara dia efa miroso amin'ny fampiasana amin'ny fanampariahana zany teknôlôjia vaovao zany ary anisan'izany ny karatry ny mpamokatra izy io efa elaela nanomboka ny zaraina ary ho an'izay tantsaha mbola tsy manana azy dia entanina mba hisoratra anarana amin'ireo fitala avam-paritra mba hanana an'izany karatra mahamatianina satria ny tantsaha dia piasa matianina ohatran'ny mpiasa rehetra ka mendrika hanana an'izany karatra mahamatianina karatry ny mpamokatra zany zay azona tombotsoa isan-karazany ary anisan'izany ny fihenam-bidy amin'ny fotoana samihafa ny amin'ny anam-pamokarana. Marina fa maro ny tetikasa sy fandaharana asa miara-misalaha amin'ny fanohanana ny tantsaha-mpamokatra toy ny tetikasa Purpa izay vatsian'ny banky afrikanina fampandrosoana vola ohatra dia tetikasa izay nandray an-tanana ny hetsika, tetikasa feno amin'ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny anamafisana ny fanjarian-tsakafo sy ny ampenana fiankinan-doha amin'ny fanafarana sakafo avy any ivelany. Mikendry ihany koa ny anamafisana ny masom-boly eto Madagasikara ary miantoka ny famatsiana zezika amin'ny fanatsarana ny famokarana. Mametraka ny drafitra sy ny fepetra mba hampitombona ny vokatra ary ihany koa ny drafitra numerika mba ahafahana manara-maso ny asa izay miara-miasa amin'ny FDA sy ireo mpanjinjara anam-pamokarana manerana ny faritra. Hita taratra eto fa efa miroso amin'ny fahombiazana sy mitondra fampandrosoana ny eny fotony tokoa ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ireo mpisehatra ary mpiara-miombina antoka amin'ny rehetra.
malagasy amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana sy ireo tetikasa ary fandarana asa momba ny fiahiny amin'izay fampivoarana sy fampiroboroboana ny sy ampamokarana eto Madagasikara izay. Amin'ny heriny loha hevitra hafa indray no entina atao anatin'ny fandarana dia manome fotoana ho amin'izay indray. Veloma tompoko.